Tafiditra indrindra ao anatin'ny fitsidiam-paritra ho tanterahana aty Afrika sy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana dia andalo eto Madagasikara nitarika AMX amin'ity taona ity. Ary ao nitafatafafohy niarahana tamin'ny marque de Melemester tamin'ny tarika ny AMX sy ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MATV. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you. Taorina ny fivoan'ny rakikira farany ao made tamin'ny volana Jona 2024 tany France sy Europe dia misafidy ny velatra amin'ny mpanjifa sy mpakafy aty Afrika satria amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana nitarika AMX. Isy arak'izany fitetezam-paritra entina ampahafantariny ity rakikira farany mirakitra ireo ambinifolo ity eto Madagasikara amin'ity taona ity. Any amin'ny fiafarana ny vanim-potoana ny fahavaratra no kasen'ny tarika anaovana fitsidiam-paritra eto Antananarivo sy any amin'ny faritra ary verina fandroana eto Madagasikara ny tarika any amin'ny volana Oktobra sy Novambra iny ary iarahana amin'ny RPR Léonard indray ny fitetezam-paritra eo. Les nouveautés du groupe AMX, c'est la préparation d'une tournée qui aura sans doute lieu après la période des pluies et qui pourra s'étaler jusqu'au mois de novembre, y compris des dates en province, et ensuite l'île Maurice et Réunion, et retour peut-être à Tana, avec en prime Herbert Léonard qu'on accompagnerait en fin de tournée. Tamin'ny tafafohy tamin'ny marque de Melemester tarika ny AMX dia nambarana fa efa teto Madagasikara ny tena tamin'ny volana Desambra 2024 ary resy lahatra tanteraka ka izao nitondra ny tarika manontolo izao andalo eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 moa no niforona ny tarika AMX izay ahitana ireo mpitendry izay efa nanana traikefa tamin'ny fiara-miasa tamin'ny mpanakanto frantsay maro. Rakikira efatra moa nefa novokarin'ity tarika ity hatramin'izao. Little things I should have said and done, I just never took the time.